Ny adolatsento zany dia ny vanim-potoanan'ny fiainana zanak'olombelona manaraka amin'ny fahazazana. Fahazazana dia adolatsento dia fahatanorana dia avy eo amin'izay fahalehibiazana. Maran-taona ny jerentsika zany dia eo misy zany tsy dia tena hoe voafaritra hoe 7 taona fa olona fahazazana dia zazabe iny zany 9 taona 7 taona 8 taona dia manombonomboka any amin'ny 7 taona any zany ny adolatsento ka hatrany amin'ny 9 taona no any dia aorinan'izy indray dia fahatanorana. Izay zany taona fy zany tsy voatery hoe dia izay biara-baky teny satria koa zany ny arakaraky ny fivelarany eo amin'ny ara-piarahamonina ohatra. Misy ohatra zao ny zaza 12 taona ohatra efa matotra be, efa mitovy amin'ny saina fa tanorana olon-dehibe mihitsy ara satria izay le fiarahamonina sy ny fanabeazana ny ainany. Zay ny voalohany taona ara-toe-tsaina. Dia ny eo amin'ny ara-toe-tsaina koa zany dia eo no manomboka sasany ankizy raha ny toe-tsaina zany amin'ny ankapobeny. Eo izy le manandrakandrana fiandrakandana izy zany dia indray eo zany le mampidi-doza be satria arakaraky le fitezana sy le fiarahamonina ny ainany ohatra dia eo zany izy manomboka le mitsotrosotro toaka, mifokafoka sigara, mifokafoka rongony raha ohatra ka izay le fiarahamonina misy azy. Zava-dehibe fiarahamonina io fa ohatra indray tsy izay le fiarahamonina misy azy fa hafa indray dia manaraka an'izay. Ohatra hoe mivavaka be ohatra ny fiarahamonina misy azy dia eo izy le manomboka mafana fobe amin'ny fivavahana, mafana fobe amin'ny zavatra ohatra zany hoe misy hafanapo be zany ao anatiny amin'ny zavatra rehetra. Eo izy raha ohatra le mpanao sport be reny dia le mafana fobe amin'ny sport ataony iny, mafana fobe. Zay zany ny mampiavaka azy eo amin'ny toe-po sy ny toe-po amin'ny ankapobeny. Eo koa izy le raha vao tsy mifanaraka amin'ilay saina zany ohatra dia izay le mahatonga an'ilay le te hanohatra ray aman-dreny foana satria matetika zany ny ankizy ohatra raha nianatra kokoa izy mihoatra ray aman-dreny dia izy le manebatebaka ay dada sy mamakay tsy maninina ohatra zany raha izay ny fitezana azony fa raha tsy izay ny fitezana azony dia vomaika izy manampy be ray aman-dreny amin'ny zavatra maro. Zany hoe zava-dehibe zany le fitezana. Eo ny ankizy le manomboka raha vao lehibe desiny izy dia le mora tezitra mora sy andoatra be raha izay koa fitezana azony fa io tsy voatery izay foana. Le indraindray izy le mandeha mitsoaka kely ihany, indraindray makany amin'ny namany, roa andro tsy hita raha vao tenenina. Izay ny toe-tsaina sy ny toe-po. Dia ny toe-batana indray resahantsika izany zao, toe-batana raha ho an'ny lahy na vavy manomboka hita zany le fambaran'le manomboka misy famatorany teo am-pananana ohatra, manomboka misy volony teo am-pananana, manomboka misy ny fahadimbolana ho an'ny vehivavy, manomboka misy ny tsirinaina ho an'ny lehilahy. Dia ny vehivavy zany efa manomboka misongadina le hodiny misy marevadevaka misy tavy kely indraindray. Ho an'ny lehilahy indray dia manomboka misongadina koa zany mampanofosana anazy koa zany. Vehivavy zany velatra koa zany ny taolamody iny efa hiomana amin'ny fiterahana zany zay. Ho an'ny lehilahy indray zany dia manomboka nofosana sady vaky feo, maniry volom-bava. Zay zany ny adolatsento raha amin'ny toe-batana izay resahantsika izay. Fiovan'ny toe-tsaina fa resahantsika teo dia eo koa izy no mitady namana indray ivelany eo amin'ny tokantrano. Bebe namana izy zao indrindra fa ny lahy kely dia matetika miaraka amin'ny andindihany le lehilahy. Fa ny vehivavy indraindray tsy miaraka amin'ny andihany ny fomba foana fa miaraka amin'ny roso telo ohatrohatr'izany ny vehivavy matetika.
dia ny lehilahy zany eo manomboka misetrasetra satria voaka amin'izay le sady toe-tsaina toe-batana matanjatanjaka dia le misetrasetra raha ohatra mizotra amin'izay le fitezana moa zany. Fa ny fitezana zany tena zava-dehibe mihitsy manomboka ny fahazazana satria manomboka amin'ny fahazazana moa dia misongadina ny fitezana manomboka miavaka maha-olona ny olona dia mitohy zany amin'ny ady-olon-tsaina sy ny fahatanjorana izay le fitezana azy ny tamin'ny fahazazana izay. Raha tezaina izy zao tezaina maheritreritra izy dia maheritreritra, raha tezaina malefadefaka izy dia malefadefaka. Ny tsara zany dia ny ankizy tsara dia mbola kely tsara resahana foana ampahafantarina zavatra izy ahafantarina azy ny ratsy ny tsara, ahafantarina azy ny loza mety mahazo azy raha manao zavatra ratsy izy dia fa tsy le kapoka lava dia le bedy lava tsisy fanazavana hoe manahoana ireny mahatonga ny ankizy lasa manana le toe-tsaina mikomy ny ao amin'ny tokantranony le lasa mifoka sigara misolo-toaka sy ny sisa ireny dia izay zany no azo ambara mikasika an'atolo-tsaina. Tsikaritra dokotera amin'izao fotoana izao mety tanora ny ankizy mitondra voaka tafiditra ao anatin'izay resaka. Mety tanora ny ankizy mitondra voaka be dia be ny signe mamaritra an'izany. Ao anatin'izany ohatra ny malagasy mihitsy indreo mponina tanora aloha amin'ny ankapobeny, ny ankamaroan'ny malagasy dia tanora, izay aloha anankiray. Ny faharoa mihazakazaka be zany le fomba fifandraisana. Tanora taloha zao na ataontsika hoe famorana fitiavana raha ohatra ny zavatra mamelatra be miresaka an'izany, zavatra ohatran'ny fady be zany efa lehibe mihitsy vao miresaka an'izany. Zao vokatry ny fanotroan'ny teknôlôjia, ny telefona, ny Facebook, ny hainao manjery izay na ny hira mandeha ohatra tsy dia misy sivana be ohatran'ny taloha intsony, misy olona mitanjatanjaka sy ny sisa dia rehefa any amin'ireny fampisehoana ireny moa dia olona mitanjaka foana ny tena matetika be mpijery. Izany anisany mampiazakazaka ny fifandraisany lahy sy ny vavy lasa aloha zany, anisany koa zany izay. Mety ahoana kosa ny tokony fihetsika indray aman-dreny manoloana izay fiovaovana ao anatin'ny adolescence. Fihetsika indray aman-dreny zany voalohany indrindra dia tsara foana mifampiresaka amin'ny zaza dia mbola kely izy, tezaina amin'ny fifampiresahana sy amin'ny fahalalam-pomba sy amin'ny fahaiza-miaina izy dia mbola kely. Anatin'izany fivavahana koa tena fitezana ny ankizy tena tsara mihitsy. Tsy hoe ny ankizy zany ndana raha mandeha fa ny lehibe tsy mandeha, miaraka mandeha dia ampifantarina azy ny loza mety mahazo azy amin'ny raha ohatra ka misy faratsy ny fitondran-tena, ampifantarina azy ohatra ny lafiratsy ny fisotroana toaka sy ny sigara sy ny rongony dia mbola kely dia efa resahana izany ny ankizy efa taona dia mitaona hoe misy ohatra misy trangana olona hoe misotro toaka dia maty dia nam'izy hoe maty ny toaka ilay olona maty tato ohatra, le mifoka sigara io mifoka sigara lasa mikohaka sy ny sisa dia mbola kely dia efa voarahiny tsara izay fa sarotra manitsy azy rehefa taratara izay le fitezana izay ny zavatra lehibe indrindra. Dia eo amin'ny tokantrano zany tsy tezana kapoka sy trerona foana fa ilaina fifampiresahana amin'ny mpitiavana, fitezana amin'ny mpitiavana.